fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao amin'ny valo latsakafo efa ny alina. Miaraba tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandaranao isitsika ity amin'izao fiandohan'ny herinandro izao. Miaraba ihany koa ny italian'ny famoahana ny gazety Corriere de Madagascar. Miarabanao Frank Ramarson. Miarabanao Sinez ary miaraba koa zany ro tianotsika amin'izao takariny izao. Ya, ny makasika ny fekevitra navoaka ny fianona tampony Sadek natao tany Dar es Salaam Tanzania farany teo no anisan'ny anomboantsika ny resadresaka Frank Ramarson nateboka maromaro moa no anisan'ny votra tamin'izany teo ny vodin'ny filoha teo aloha tsy misy fepetra tanindrazana. Eo ihany koa ny makasika ny hoe tsy tokony ho kandida izy mirala mianaka ny filohan'ny tetezamita Tany Rajoelina sy ny filoha teo aloha Mahar Karavalmana fa ihany koa ny hoe anampin'ny Sadek zany hatrany amin'ny 10 tapitrisa dolara ny fifidianana ho taterana amin'ny taona ho avy io zay ny angavin'ny mpanao politika rehetra moa ny angavin'ny mpanao politika rehetra moa ny Sadek mba hoe ho ajaina izay daty izay sy ny anajana ny sorodalana nahoana ny tonga amin'izay fanapaha-kevitra zay ny Sadek Frank Ramarson. Zavatra voalohany aloha dia averisika hatramin'ny voalohany ngamba ny ataontsika ny toetra raha izay misy ny Sadek dia tenentsika hoe organe de subsidiarité zany izy zany misolo tena ny communauté internationale aty Madagasikara anao le fanelanelana zay misy efa tona lasa zay. Ny dikan'izany dia ny hoe ny conseil de sécurité ny ONU no nanome tany Union africaine lalana hitsabo ny krisitsika dia nomeny union itika izany no akaikindrina ao anatin'ny organisme ohatran'ny Sadek eto Madagasikara. Dikany dia ny hoe ny communauté internationale mihitsy no miteny amin'ny anaran'ny Sadek ohatrany hoe any amin'ny CEDEAO zay Union africaine koa zay midélégué azy an'ilay ataontsika hoe fahefana manao an'ilay fanelanelana dia niantso ataontsika hoe ny conseil de sécurité any amin'ny ONU angatadalana anao zany ataontsika hoe intervention militaire any Mali any avaratry Mali. Ohatrohatr'izay zany zao aloha ny situation Madagasikara efa taona zany zao ny Sadek nihodikodina teo mitady ataontsika hoe vahaolana mahomby nisy ny akora Maputo nisy avy eo reo ataontsika hoe fivirina maromaro zay natao hatramin'izay zay nandana ny tsangatsangana ny mpanao politika gasy afaka ny resaka tany ivelany anefa tsisy naombo zany. Zavatra io tany Sadek farany dia ara-taditsika dia ny hoe nanome izy fepitoana tamin'ny telopolo jolay hoe io fionnan'izy mirala ahoana namahany olona Madagasikara fa izy mirala nohatrany hoe sakana hitondrana amin'ilay famahana ny crise dia avy eo ndray iny dia nitohy tany amin'ny 10 aogositra dia avy eo ny raisiny Andriamatoa Fisano le fanelanelana andray satria Andriamatoa Frantsman moa zany nanao an'iny zavatra iny taoriny ataontsika hoe heritaona zay ataontsika hoe nanomboka ny fiasany ny gouvernement ataontsika hoe tetezamita iombonana sy consensuel ositsika eo zany ny hoe tsy nahita vahaolana efa nahitan'ilay vahaolana manko izy tamin'izany tamin'ny volana fa tsy mbola nialanenina ihany makaty tamin'ny volana oktobra iny ny Sadek dia iny zany nivory ny ataontsika hoe filoham-pirenena ny Sadek ny tamin'ny farany herinandro toa dia ireny zany zao ny zava-mitsanga hoe voalohany aloha hoe mena amnistie ireo zay ataontsika hoe nahazo heloka politika dia mahazo mody ireo zay nialokaloka tany ivelany isan'izany Andriamatoa Mahar Karavalmana. Résolution ray zay résolution faharoa dia ny hoe atao zay ataontsika hoe convaincre moa zany amin'ny teny gasy fanesian-dahatra an'izy mirala na Rajoelina na Karavalmana mba tsy latsaky vidiana amin'ny ataon'izareo hoe élection générale zany na zany na élection présidentielle na députation na élection municipale zany mba amin'ity voalohany élection zay idirantsika ty. Ny dikan'izany dia tsotra fotsiny hoe le resaka fandresen-dahatra resaka diplomatie dia baiko ny communauté internationale. Ny Sadek zany raha miteny dia ao zany ny Amerikanina ao zany ny Européenne ao zany ny Frantsay ao zany ireo ataontsika hoe pays émergents BRICS ao zany Chine ao ny Rosia zay hatramin'izay zay tsy nivoana mihitsy ny déclaration hoe dia matoky ny Sadek zay lazain'ny Sadek no arahanay. Dikan'izany zany fa hoe raha manohitra amin'ilay ataontsika hoe fanapa-kevitra ny Sadek zany isika malagasy na Andriamatoa Karavalmana na Andriamatoa Rajoelina dia iady amin'izao tontolo zao zany Madagasikara iady indray zany amin'ny ataontsika hoe tsy sinina ataontsika hoe
reconnaissance internationale raha mandeha ny fifidianana raha milatsaka miray amin'izy mirola zay ny dikan'izay sinesy fa tsy hanao démonstration lava isika fa en terme de diplomatie en terme ataontsika hoe tsy naomby tsy na le dialogue malgache zay efa nantenay ny efa taona ary angamba fa betsaka ny eto amin'ny vahoakana malagasy na eto Antananarivo na ny amin'ny faritra dia milaza fa hoe ok zay ty efa taona miteteza mita mba zany mba sio fifidiana mba isiny olom-baovao amin'ity fireneny ity dia raha-pitoniana ny zavatra zay atao amin'izay zavatra zay fa tsy petrapotsiny am'izeo reo extrémiste reo farany mahery fetsika amin'ny andaniny sy ny akilany Franck-Ramarsson nanaky an'izany ve zareo zany de aloha de zavatra ataontsika hoe risque zany zany tsy maintsy risque zany hoe tsy maintsy mahery fetsika ary zany izy io miny lavitra fa raha iteny zio raha Benjamin André Rajoelina ampaindrena aloha de angamba tokony manaraka amin'ny hevitry ny Sadeky izy kanefa nyreo mahery fetsika no anosy azy rapitso amin'le ataontsika hoe fitokarana ny trantina tsonjombe hoe milatsahanao ndra matofilo ary mety latsaky izy fa saingy zao ny apitso no tokony jerena ary ny fitraikana hoe le roapolo tapitrisa malagasy zay efa nataony saginy rehetra azy ty olo tove de mbola tohizana amin'izay kosa fa tokony majery any kosa ataontsika eo amin'le fitiavan-tanindrazana ny filoha Rajoelina angamba am'izay satria ho mafy kokoa ny krizy rehefa hoe vita le fifidianana satria voalohany raha milatsaka raha amin'izy rolavo iaho de tsy hisy mihitsy ny reconnaissance internationale ary ny sazy zay vao ampiatsa ny sazy satria ohatra nataoko sendasenda raha miteny ny Union africaine teo hoe io zany tena ataontsika hoe exemplaire tsy mihitsy hoe nisy fanonganam-panjakana teto zay ny sesiny telo zany tsy averiko eto le sesiny telo de mahita an'izany le firenena manodidina de ohatrany teanao akatahaka Madagasikara zay ny tseken'ny communauté internationale amin'izao fotoana zao satria manjary le resahanao atao hoe démocratie mihitsy mivoitsakitsaka nefa zao mitakiny isiny démocratie nefa ny reo andaniny roa hoe ny démocratie tsy afaka milatsaka zon'olombelona andro hoe mififidianana malalaka izy nefa fifidianana malalaka ve samy nanao fanonganam-panjakana izy roa lany voalohany aloha de nomeny ny directoire militaire ny fahefana maina tsy meny Andriamatoa Ivan Santosinona président sénat Andriamatoa Tobokla Jacques Chirac tamin'izany président assemblée le fitondrana faharoa ndray le ACC zay ny tena naiky an'izay zay ny mangaraka hoe zany hoe samy nanao fanonganam-panjakana ho azy faharoa zany dia nomeny le directoire militaire amin'ny olona ny andalambe le ataontsika le fitondrana zany hoe Andriamatoa André Rajoelina zany hoe fahefana présidentielle io faraha ohatra ange hoe nanendrana Andriamatoa André Rajoelina ho iaho directoire militaire ou premier ministre de ataoko angamba fa nanao taky ny tany Egypte isika fahatelo de hoe ravahana Andriamatoa André Rajoelina ny parlementaire zany hoe tsy misy olona tsony zany vofidy afatsy ny maire sy ny conseil municipaux olom-botendry ny sisy zany tona Madagasikara le retour à l'ordre constitutionnel resahiny zany de averiny fifidianana masy olo bofidy eto Madagasikara ko ahoana olona nandika lalàna izy miralahy satria izy nanamany satria ny teny hoe izy miralahy no mbola avela an'izay no mala hoe source-n'le crise hoe izy zany mitona an'le crise no avela hitondra ny tany sy ny fanjakana aleo tsarain'ny vahoaka kosa izy miralamena tsy mety zany fa izy anao nahita hoe olona nandika lalàna olona condamné ny anankiray hoe nanao ataontsika hoe accord de condamné ny accord Afrique Cotonou ka condamné accord charte Union africaine hoe nanongampanjakana ity zao zany efa hita proof raha zany tsy hiteny an'izany zao na ny française ahoana moa zany ty terme français vaovao maly ndray hoe président par intérim tsy président teteza mita hoe président par intérim misy dikany dolo zany terme zany arazadino fa ny ao lafiny diplomatie internationale lahoa rehefa ohatra ianao hoe miady amin'ny communauté internationale jereo nanjoany Gbagbo jereo nanjoany Kadhafi sao de mba zany reny trano reto na hoe miziriziry no fifidianana ray amin'izy roa zany tsy mba hiteny hoe André Rajoelina rehefa na marika valomana azy zay zavatra ankiray ngeza be tokony jerena zavatra zao zany de ny hoe manao an'le hoe nini le Sadeky ahoana fampiarana an'izany ary zao ahoana zany no toeny manomboka eto tokony zany ny teny zao hoe misy en réserve de la République io nge tsy maninona raha toy izy ny André Rajoelina ny teteza mita hatramin'ny fifidianana tsisy ny teny hoe tsy mahazo manao an'izany izy fa angatahana kosa hoe tenao mena fahefana ny senity
hanao le fifitiana ary ny gouvernemanta zay eo de hoe atsariny farany zany izy de ny hoe mitondra le affaire courante na de hoe eo aza ireo zay sofotsy satria io manko zao ny oentina ataotsika hoe fond de commerce iadina rapitsy hoe hitanareo zany navita an'izao de anareo mba miteny hoe afaka milatsaka satsia hoe am'le vox populi refusany tiany atao de oka anao référendum maritsika hoe ekenareo ve fanapakevitry ny sadeky milaza hoe tsy afaka milatsaka zay fa apio hoe tsy afaka milatsaka hatram'ireo zay nanjanjara tamin'ny tetezamita sy ireo zay mitady amin'ny listy de ho hitanao ny hevitry mivaoka am'izay hoe eny raha hoe ekenareo fanapakevitry ny sadeky tsy zao de zavatra ampome satria na ny pomba mahery fihetsiky ny Andriamatoa Rajoelina na ny pomba ny Andriamatoa Marc Ravalomanana dia aradi ia tsy anaiky an'izay efa miardi zany zao hoe zavatra makaky Andriamatoa Norbert Lalarantsiraona sy Nick Razon natana nanaiky izy zany n'Andriamatoa Marc Ravalomanana tanonga Marc Ravalomanana tsy de mbola mitabataba firy zany hoe ny azy de hoe afaka mody izy zay zany mo ny azo ny tanjona fa le milatsaka moa zany eo zany mbola faharoa zay fa azo ny tadaviny aloha raha mahita ny titre ny gazety miaraka aminy ianao de zay zao ny titre ny gazety rehetra ny azy ato amin'ny ilany a de ny hoe tezitra hoe manitsakitsaka ny tondrozotra ny ataotsika hoe ny sadeky manitsakitsaka ny tondrozotra ahoana mo na tondrozotra nga misy milaza hoe afaka milatsaka izy na tsy afaka milatsaka zay nge le vide ao anatin'le azonao ampino azonao esorony fa ny article 20 de mazava tsara hoe avo le ozy vody zay ny zava-misy fa le hoe tsy afaka milatsaka na ny andaniny ny akiliny tsy ao anaty tondrozotra koa zany ka inona ny fany hoe manitsakitsaka ny tondrozotra ho ny gazety namana sasany hoy ireo zay pomba ny Andriamatoa Rajoelina zay tsy namako le tondrozotra zay nataoko anao hoe ilaina fahaizina le manao politika ilaina ataotsika hoe saina hoe mahita mahana fandalinana amin'ny zavatra tokony zao fa manjary betsaka izao manjary ny teniteny foana zany milaza aminao zao fa raha makany an-dalana zao betsaka ny faliny vahoaka eo aoko zay zany tsy olona eninjato no aka ataotsika hoe otage roapolo jabotsisa malagasy zay zavatra tsy ahafantariny zany ary zany lazina anareo vahoaka hoe raha misy référendum maro satria ny sasany zany tonga am'izany zao le premier tour ataovy référendum to deuxième tour ataovy législative sy le premier tour présidentiel de tsy miova ny olona mako miteny na ny sadeky izy miteny hoe tsy miova ny daty mpifidianana fa tsy miteny hoe le fifidianana filoham-pirenena to zavatra zay subtilité zay manko tokony tsapany tsairay zay ary toko hoe faly de faly mihitsy manko ny vaoaka sasany hoe aloha izy mitariky izy mirala hiaraka anao campagne na référendum de ny sisa atao amin'ila ho hitatsika izy maresy rapitso raika amby folo décembre roa taona ny tsingery taonan'ny république faefatra Franck Ramarsson tondrozotra sa lalam-pandrenana misy atsika am'izao fotoana zao ka zay mihitsy ngeny magaga hoe tokony antanina reo juriste amin'ny mpahalalana amin'ny asaty manosony ny tondrozotra izy de mankalaza an'le faharotonan'ny 4e constitution zay ny lavon'ny comité international de io zany va raha fety moa natao maninona moa zany fa de mafaly vahoaka moa zany zay moa fahaizan'ny mpitondra am'izao fotoana zao fa zah kosa de milaza fa hoe raha ohatra ny disposition transitoire ny 4e république ekeny natao hoe io ny feuille de route tsy maninona fa tsisy manao référence am'le feuille de route mihitsy nge le am constitution mihitsy nge le feuille de route ka io nge no olana mitranga am'izao fotoana zao hoe manao référence anao amin'ny constitution rehefa tianao rapitsy manao référence anao hoe tondrozotra ohatra zao le hoe tany ediko zao ny filoha de milaza izy hoe no ny article zao amin'ny lalam-panorena de jour manao fotodrafitrasa mba amelomana amin'ny vahoaka etsetsetset manizy manao référence any mba azo midéroger am'le feuille de route hoe za de manao tsy manao affaire courante fa manasoa vahoaka de mody io zay zany zao no atao ary zay no ataotsika hoe atao rapitso hoe io le kanjantsonjombena davinareo io zany zao de fidio aby filohan'ny république rapitso ny zavatra mazava tsara tsy tonga ho azy ny résolution sadeky zany hoe angatahana na romarala mba tsy latsaka mba azona hoe misy manko miteny hoe nahoana mbola tsy niteny akory izy de fa zay no fanapakevitry ny sadeky zany io da no ataotsika hoe anticipation politique hoe alohan'ny tenena an'izay de mieritseritsy hoe zao ny eritseritsy ny comité international fa dikan'izany zany ho an'ny vahoaka malagasy fa raha vo miteny ilatsaka izy rapitso
dia izy zany no ataontsika hoe tompona andraikitra amin'izay korotana émission amin'izay ataontsika hoe avy-tany fividianana amin'ny zava-misy eto Madagasikara ary koa zany ampitarazoka indray ny ataontsika hoe ny krizy eto Madagasikara. Raha fitiny zay rehetrarehetra zay Frank Ramarson na olana sa vahaolana le netiny Sadeka aloha zany. Vahaolana izy ho an'ny roapolo tapitrisa malagasy. Vahaolana tanteraka satria betsaka ireo malagasy zay leo an'ity kristy nikrosofahana ny fiainana na natena fanovana tanteraka tsy nahazo ny tsy anasa betsaka ny olona ataontsika hoe tsy afaka mitsabo tena ara-dalàna na teo azy ny hôpitaly manara-penitra ny ataontsika hoe déscolarisé na zany na zany na mipofongeny bahiora zao afaka manome vola izy ary na anaty krizy atsika fa zao zany zao mamanontany kofa izy tambony hoe amin'ny mpanao politika hoe ao anaty koa moa zany tokony atao zany satria mahantsa loatra le Madagasikara. Zavatra faharoa dia anatin'le communiqué mantsy miteny hoe Madagasikara izy dia tsy anatin'ny vahoana organisation na iza na iza. Koa nahoana anao mankataka bola amin'ny Banque mondiale, mahoana mankataka bola amin'ny BAD, mahoana mankataka vola amin'ny Union européenne, mahoana mankataka vola amin'ny Sinoa. Ahoana no iainan'ny malagasy raha tsisy le fanampiana avy any ivelany. Fa ny misasa manky le manao an'ilay hoe nationalisme hoe tsika dia mahana arena kibe dabe ao izy any capital ao izy ny vola ety manana azonao mitsandraka leo ambaniny fa tsy misy ny investisseur étranger tsy misy ny organisme international fa okare azadimonyzatra manao communiqué ohatr' zany nareo communicateur serasera angamba mahana pagina tokoa angamba nareo mahan'izay hoe tsy mila ny fanampiana avy any ivelany tsy tutele Madagasikara ny organisme international fa eto akory tsy hoe nositsika dia tadavinareo hoe isika reray velona tsika samitsika tsy sevitsika iny miverina amin'ny fanontolony ataontsika hoe famonoana ny malagasy mihitsy zany fomba fanaovana communiqué zany ary tokony hoentina any amin'ny tribunal le olona manao le communiqué am'izany satria tena mampitrikizo ny firenena malagasy. Misaotranao Frank Ramarson teto amin'ny fandarana isika tamin'ity androany ity ary. Misaotranao Sinezy ary misaotra koa Europiany zay nanaraka nyity fandarana ity. Mandrapitafa amin'ny fotoanantsika manaraka indray ary tompoko lasy tompoko vavy. Fandarana vokarin'ny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao amin'ny valo latsaka fefany alina.